Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha namalala no hiara-bako antsika rehetrarehetra izay mpanaraka ny fandarana vavaka fiamenana amin'izao alina izao dia manoana ny fiadanana Kristy eo amintsika tsirairay avy any anatin'ny tokantrano izay manaraka sy sapaka ny fandarana sy raha misy ihany koa aminao sambany vao tonga eto dia fifaliana nandraisana ianao ary dia tonga soa ianao dia faly izay miaraka aminao eto foana tonga avy indray raha-pitso raha mahatsiaro mahery ianao fa hifampahery foana no ataontsika eto amin'izao fandarana izao. Resaka fisaovana lehibe ho any hitondra tenin'Andriamanitra indray amin'ity androany ity fampaherezantsika foana ato anatin'izao fanompoantsika an'Andriamanitra izao. Ijery tenin'Andriamanitra tsika androany, tenin'Andriamanitra somary lavalava vitsivitsy maromaro no jerentsika fa hodikodinao amin'ny Exodosy tsika amin'ity androany ity hifampahery. Ny angatahako aminao dia niaritra hatramin'ny farany satria mino fa samy azo anjara indray tsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra androany na isika izay mety hoe sambany vao manompo an'Andriamanitra, sambany vao tena hoe manana etaeta tena hoe tianao dinga nanompo an'Andriamanitra dia tena mino fa ahery ianao na ianao ihany koa izay efa natsiaro hoe efa natsoan'Andriamanitra efa tafiditra tanteraka mihitsy ao anatin'ny valan'ny fanompoana manao asan'Andriamanitra sy ny sisa dia ahery ihany koa ianao. Andao ary jery tenin'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao dia Exodosy ny jerentsika amin'ny androany ity toko faefatra andininy voalohany. Exodosy toko faefatra andininy voalohany ny vakiantsika voalohany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary namaly Mosesy ka nanao hoe indro tsy ino na iaino ny feoko izy fa hanao hoe tsy niseho taminao Jehova. Rehefa nifandahatra tamin'Andriamanitra ry havana Mosesy dia fantatritsika tsara ny tantara fa Mosesy dia tena saika tsy nanaiky mihitsy an'ity iraka nampanaovin'Andriamanitra azy ity satria mafy tamin'ny Mosesy ry havana malala ny niseho teo anoloan'ny Farao. Andriamanitra nefa tsy maintsy nifidy an'i Mosesy mba hahafahan'Andriamanitra mamoaka ny zanak'Israely ao amin'ny tany Egipta. Ekena fa efa nisy fotoana Mosesy rehefa any tantarany aloha any afaka mamaky ianao ao aloha ao dia namono Egiptianina Mosesy satria hitany fa nampijaliana Egiptianina ny Hebreo ralahany dia novonoany saingy anankiray no matiny fa tsy maro. Fa Andriamanitra kosa nefa dia mila tena mamoaka ny zanak'Israely eo mihitsy. Tsy Egiptianina anankiray no tian'Andriamanitra ho resy fa ny Egiptianina rehetra tian'Andriamanitra mihitsy ho resy eo anoloan'ny zanak'Israely ary tian'Andriamanitra ho afahanao mihitsy ny zanak'Israely ry havana. Dia tsy maintsy nifidy an'i Mosesy Andriamanitra. Dia fantatsika moa ny tantaran'i Mosesy tsy iverenantsika intsony fa nofidian'Andriamanitra izy zanaka Hebreo izy fa nalainy zanaka avy amin'ny Farao izy dia notesainy tao dia rehefa lehibe amin'izay Mosesy dia rehefa avy namono an'ilay Egiptianina anankiray izy dia lasa nitsoaka dia avy eo izy natsoan'Andriamanitra amin'izay hiverina any Egipta mba hanafaka ny zanak'Israely. Fa teto ry havana malala dia izao nandà foana Mosesy ary nifandahatra tamin'Andriamanitra izy. Eo alohan'io dia efa misy resaka lavabe nataon'i Mosesy sy Andriamanitra ary Andriamanitra dia nandresy lahatra foana mandehana fa vitanao io, mandehana fa izaho momba anao. Fa mbola niteny foana Mosesy hoe tsy ino aho sisin'ny olona. Tsy ino aho izy ireo olona ireo, ahoana Andriamanitra nafahako mandresy lahatra an'ireo olona ireo fa ino aho? Dia mbola nampiseho foana Andriamanitra hoe anao famantarana ianao amin'ny alalan'ny tena sy ny sisa ny fahagagana. Dia izao ry havana hivadika sahady tsika ao ambadika ao Exodosy toko faefatra ihany jerentsika. Exodosy toko faefatra ao ambadika kely eo fotsiny dia andininy fa 30 vakiantsika amin'izao fotoana izao. Exodosy toko faefatra andininy fa 30 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia nolazainy Arona ny teny rehetra izay efa nolazainy Jehova tamin'i Mosesy sady nataony teo imason'ny olona ny famantarana. Dia nino ny olona ary rehefa reny fa Jehova efa namangy ny zanak'Israely ka efa nitsinjo ny fahoriana dia niondrika izy ka niankohoka. Aleloia. Teto izany nisy zavatra anankiray nahafaly be satria rehefa tonga avy any amin'izay Mosesy sy Arona, i Arona moa dia nofidian'Andriamanitra ihany koa nanaraka ny Mosesy, rahalahin'ny Mosesy ihany izy fa nofidian'Andriamanitra izy hitondra teny satria Mosesy dia nisalasala mafy mihitsy fa miambakavaka fiteny. Dia rehefa avy ny teny Arona naneho ny famantarana teo anoloan'ny zanak'Israely ilay famantarana naseho an'Andriamanitra tany amin'ny Mosesy tany aloha tany ihany dia ilay tehana niova bibilava sy ilay tanana lasa boka dia avy eo indray tsy boka.
dia nafinaritra ny avana malala fa nino ny olona dia ohatra nitako eto mihitsy ny Mosesy misaotra anao Andriamanitra fa nino ny vahoaka aleloia vita aloha izay nydingana anankiray satria za tena teteny aminao fa tsy mora ngeravana ny mandresy lahatra olona zany ary olona efa andevy tao anatin'ny efa-jato taona no resainao lahatra fa ho tafavoaka ao dia misy olona mitsangana hoe ny rahan'Andriamanitra fa hamoaka azy ao fa tsy mora fa zao anefa mahafinaritra satria nisy koa teto fanantenana izay efa rava tanteraka efa potika efa tsy nisy fanantenana intsony ny zanak'Israely hoe ho tafavoaka fa nitsimoka indray ilay fanantenana tamin'ny alalan'izy mirahalahy izay novidian'Andriamanitra dia nafinaritra nino ny olona dia negoaka ny olona ary azoko an-tsaina mihitsy hoe an-dranomaso io zavatra io an-dranomaso satria ny fiainany zanak'Israely ngeravana malala efa lasa zary fiainana ilay fanandevozana marina fa nitaraina marina fa nijaly fa efa zao fotsiny sisa hoe sefa io ny ainantsika efa jato taontsika nefa teto efa io ny nataon'ny razambe ny lovain'ny razambe dia eto tsika dia tsy nanana fanantenana no afaka izany intsony dia nafinaritra ry havana fa zao anefa no zavatra sy marina nampalahelo rehefa nytoy ny tantara dia hovakintsika mihitsy mba tonga antsika azo tsara ilay tantara dia vakintsika mihitsy ny Exodus 5:2 sy ny 9:1 voalohany Exodus 5:2 sy 9:1 ny solamandry amin'ny 5:5 dia mivako toy izao niniaonany Mosesy sy Arona tamin'ny Farao sy ny nampitombony Farao ny fanompon'ny zanak'Israely amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa afaka izany Mosesy sy Arona dia nakao amin'ny Farao ka niteny taminy hoe izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely alefaso ny oloko mba hanao andro firavoravoana ho any anefitra fa hoy Farao iza moa Jehovah no ekeko teny andefasako ny Israely tsy fantatro izay Jehovah ka tsy alefako ny Israely ary hoy izy roa lahy Andriamanitry ny Hebreo efa niona taminay kotraranitra ianao aoka andeha lalaka telonany anefitra izahay hamono zavatra tao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitray fandrao izy hamelanay amin'ny arety mandringana na amin'ny sabatra ary hoy mpanjakany Egipta taminy nahoana nareo no Mosesy sy Arona no manaketraka ny olona amin'ny asany mba mandehana any amin'ny fanomponareo mafy fa hoy koa Farao indro efa maro ankehitriny ny olona eto amin'ny tany ka ianareo mampisahatra azy amin'ny fanompony mafy ary tamin'izany andro izany Farao dia nandidy ny mpampiasan'ny olona mba mifehy azy ka nanao hoe aza omenareo milolo anaovana biriky tahaka ny teo aloha intsony ny olona fa izy ihany no ka andeha hanangona mololo azy kanefa nisan'ny biriky izay fanaony teo aloha dia mbola ampanaovanareo azy ihany fa aza ahenanareo fa malaina izy koa izany ny tanànany hoe aok'izay andeha hamono zavatra tao fanatitra ho an'Andriamanitray amafeo ny fampon'ny olona mba hifotorany amin'izany fa aza vela hiaino lainga foana izy dia nivoaka ny mpampiasan'ny olona mba mifehy azy ka niteny tamin'ny olona nanao hoe izao ny lazay Farao za tsy mba hanome milolo anareo intsony fa mandeha nareo dia manangona milolany amin'izay ahitanareo satria tsy ahena ny fanomponareo na dia kely akory azy dia nielera ny tany Egipta rehetra ny olona mba hifaky vodivary ho solon'ny milolo ary ny mpampiasa nandodona azy ka nanao hoe fotoana asanareo izay anjara fanompony isan'andro tahaka ny fony mbola nisy milolo ihany ary mifesin'ny zanak'Israely izay notendren'ny mpampiasa avy amin'ny Farao mba hifehy azy dia nokapohina ka nanontaniana hoe ahoana tsy nahavitanareo ny anjananareo tamin'ny fanaon'ny biriky omaly sy androany tahaka ny teo aloha dia nakao amin'ny Farao mpifehy zanak'Israely ka nitaraina taminy hoe nahoana ny manao toy izany amin'ny mpanomponao ianao tsy omena mololo tsiny izay mpanomponao nefa mbola asiana manao biriky ihany ary indreto izay mpanomponao no kapohana ka manota ny vahoakanao fa hoy Farao malaina dia malaina nareo izany nanaovanareo hoe aoka andeha izay hamono zavatra tao fanatitra ho an'i Jehovah ary ankehitriny mandehana ataovy izay fanomponareo fa tsy hisy mololo omenanareo nefa ny anjara birikinareo dia mbola atolotrareo ihany ary hitan'ny mpifehy zanak'Israely fa efa azon-doza izy no nanaovany hoe tsy ahenanareo ny isan'ny biriky amin'ny anjara fanompony isan'andro ary izy ireo dia niona tamin'ny Mosesy sy Arona ary nijanona ny andra azy raha avy tany amin'ny Farao izy ary hoy izy tamin'izy roa lahy Jehovah ne hijery sy hitsara anareo
satria efa nataonareo mangidy hoditra teo anaty amin'ny farao sy teo anaty amin'ny mpanompony izahay ka nasianareo sabatra teo an-tanany hamonoany anay. Ary Mosesy miverina ho any amin'ny Jehovah ka nanao hoe tompo nahoana no nahatonga loza amin'ity fireneny ity ianao, nahoana reny na niraka ianao fa hatr'izay nankanesako tao amin'ny farao mba hiteny amin'ny anaranao dia nahatonga loza amin'ity firenena ity izy nefa tsy namonjy ny olonao akory ianao. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy ankehitriny ho hitanao izay ataoko amin'ny farao ka ny tanako mahery no andefasany azy ary ny tanako mahery no androahany azy amin'ny taniny. Somary lavalava ny vaky teny nefa tsy maintsy novakiako satria mba hahafahantsika mahazo tsara n'ilay tantara. Rehefa tafiditra tao amin'ny farao amin'izay vita aloha izay nidingana ny amin'ny zanak'Israely izay efa nino any Mosesy sy Arona. Fa niditra tao amin'ny farao amin'izay rehefa namalala izy mirahalahy dia niteny ny zavatra rehetra nampitenenan'Andriamanitra azy hoe avoay amin'izay ny oloko, avoay amin'izay ny vahoaka ny zanako fa hanompo ahy. Dia ny zavatra mampalahelo ny havana dia Andriamanitra efa niteny mialoha fa mamafisina ny fon'ny farao. Fa saingy izao tsy fantatry Mosesy hoe inona ny antony, tsy fantatry ny zanak'Israely hoe inona loatra reny dia tena antony namelana Andriamanitra ny zanak'Israely hiaritra fahoriana ohatran'izao satria rehefa tonga teo izy mirahalahy havana araka ny tantara vakiantsika teo raha nihaino tsara ianao dia azontsika tsara ilay izy. Niteny izy hoe avoay ny vahoaka, avelao amin'izay avotsory, avelao hanompo ary eo. Fa tezitra ny havana farao ary dia nanomboka teo dia efa namafisin'Andriamanitra ny fony dia tezitra mafy ary tsy vitany tezitra farao tezitra tamin'i Mosesy sy Arona, tezitra tamin'Andriamanitra ihany koa satria nanambany an'Andriamanitra izy fa nampariny tany amin'ny zanak'Israely rehefa havana ny fahatezerana dia namafisina faran'izay mafy ny asan'ny zanak'Israely. Dia nisy fanantenana kely efa nitsimoka teo fa miverina very tanteraka indray. Efa mba nanomboka nino angera efa namino fa tamin'io nivakiantsika teo aloha io hoe niteny Mosesy sy Arona hoe hanavitra anareo tonga eto tena nanao fety mihitsy ngera efa ny zanak'Israely inoko izany. Nisy fety mihitsy tao aorianan'izany satria feno fifaliana ny olona hoe tena misaotra Andriamanitra fa tonga ihany ity ny fotoana. Fa saingy vao nanomboka nino, vao nanomboka ny andrandra ny lanitra dia rava tanteraka indray rehefa namalala ilay fanantenana. Be dia be ny olona miresaka aminay ozy izy ny olona hoe za arakaraka ny hanompoko an'Andriamanitra ozy izy no mahamafy ny adiko. Za ozy izy vao nanomboka ny vafoka dia ohatra mba mangetaeta mba tena te hanompo an'Andriamanitra te mba hoe androso te androso lalina ny fanompona an'Andriamanitra nefa ozy izy vao maika ny adiko mihamafy. Za rehefa nateteny aminao fa tena zany mihitsy io ary io zavatra io dia efa hatramin'izany fotoana izany nefa niainany zanak'Israely tena ny hamafy ny ady vao maika rehefa namalala nampitomboana. Taloha nomena mololo ny zanak'Israely araka ny vakiantsika teo fa tao aorianany nisehoan'ny Arona sy Mosesy teo anoloan'ny farao dia najanona ny mololo fa ny zanak'Israely ny sady asena mitady mololo no asena manamboatra ny biriky izay isan'ny fanarahana manao biriky 20 izany zareo anatin'ny ray andro dia tsy maintsy mavita 20 ihany fa sady mitady mololo dia rehefa tsy mavita dia kapohana mafy nefa talohan'izay mba homena mololo ihany mba tsisy kapoka mety hoe tsisy kapoka be dia tena nanahoana fa nanomboka teo teny mafy. Ary nampalahelo satria na dia Mosesy aza dia kivy indray Mosesy. Ozy Mosesy efa manino ianao Andriamanitra nandefa fa manino ianao Andriamanitra no nifidy anahako tsy vonjenao akory ny olonao ohatry ny nampananteny ianao fa hamonjy zay fa toa ohatry vao maika indray loza sy fahoriana no valiny zavatra niteneninao Andriamanitra. Mahakivy ange zany revany zany rano mitodika aminareo rehetrarehetra. Tsika rehefa misy fotoana ho anareo izay efa natao batisa dia matetika io zavatra io tonga eo aminao misy ady mamay ady tena mangotraka mihitsiny satria ianao atao batisa na ihany koa tsy voatery mbola ho atao batisa ianao fa ianao fotsiny efa manomboka mandroso ara-panahy dia hitanao mihitsy hoe misy zavatra tena mifampisitrana tena misavorovoro mihitsy eo amin'ny fiainanao eo. Ary io zavatra io tena zavatra mahakivy mampimonomonina mampiteny mihitsy hoe zao ve no mivavaka Andriamanitra tsy vitako ity dia saosy aleoko ihany le teo aloha izy ny
ny zanak'Israely satria zay mihitsy ny teneniny teo ary rehefa tonga nareo izy dia nampidi-doza taminay hatramin'ny tenenanareo tamin'ny farao dia jereo nge mahazo anay fa mijaly zay tsy naleonay ihany ve tsy nisy an'le hoe ny rahan'Andriamanitra nareo naleonay ihany ny onona tamin'le teo aloha dia tsy ninino an'izany zay dia tsy nifaly zay fa zao zay mijaly ry havana nisy zavatra tao ary raha jerentsika nytoy ny tareo tsy vakitsika satria lava nitoko fahaenina manomboka eo amin'ny andininy faharoa dia mbola namaly indray Andriamanitra namaly a Mosesy dia inona zavatra navalin'Andriamanitra Andriamanitra tsy nitondra fanazavana be dehibe hoe zao ange ny antony fa teny fikasana nataon'Andriamanitra naverin'Andriamanitra tamin'ny Mosesy daholo ny teniny hoe hoetiko nareo anafaka anareo ao za hoetiko any amin'ny tany tondra-dronosy tatelinareo teny fikasana miraradraraka dia nandray fa namamperitreritra hoe ao anatin'izao ady lalovan'izao ve dia mbola tanteraka izany zavatra tenen'Andriamanitra izany nefa reto ary reto mijaly ao anatin'ny ampahorin'ny mpanompon'ny farao tsy vitan'Andriamanitra mamonjy azy fa jereny fotsiny ry havana malala androany aho te ampafantatra anao secret anankiray ary tiako voaray anao zany androany zao tsika hijery ten'Andriamanitra ao ambadika eo ihany Exodosy toko 7:10 ao arindrina kely ao Exodosy toko 7:10 tiako voarainao ty zavatra ty androany Exodosy 13:17 vakitsika amin'ity androany ity amin'ny anaran'i Jesosy ny solamandry dia ny lalana nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely sy ny namakiny ny ranomasina mena 9:10 ary rehefa nalefa amin'ny farao ny olona dia tsy mba nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana makany amin'ny tanin'ny Filistina izy na dia akaiky aza izany fa hoy Andriamanitra andrao anenina ny olona raha mahita ady ka hiverina any Egypta hitanao rehefa namalala io zavatra io efa taom-pon'Andriamanitra io Andriamanitra ravana rehefa hanala ny zanak'Israely eo amin'ny tany Egypta dia zao na ny vatany zanak'Israely na ny sainy na ny fony dia miala ao Egypta avokoa dia navelon'Andriamanitra izy eo le fahoriana be ny teneniko anao rehetrarehetra teo satria ry havana malala amin'izay fotoan'izay ny zanak'Israely mba tena hoe rehefa tafaly ao amin'ny tany Egypta dia tsy te hiverina any Egypta intsony tsy te hierika Egypta intsony satria tena mafy ny fanompon'ny zanak'Israely tsika rehetrarehetra nefa miara mahita fa na dia efa zany aza nataon'Andriamanitra na mafisin'Andriamanitra ny fahoriana na velan'Andriamanitra mihitsy hiamafy ny fahoriana fa mbola niteny foana nge ry havana ny zanak'Israely rehefa nandeha any amin'ny tany hevitra ry zareo malahelo ny tongolon'ny Egypta zay any Egypta zay mba misy fasana nalahelo te hitodika te hiverina tany Egypta anefa ry havan'Andriamanitra rehefa nampiala ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta dia ekena fa nisy ny ady ekena nge ry havana malala fa tsy nisy rano ry zareo nandritra ny 3 andro fa Andriamanitra nomba azy ary tsy nisy maty ry zareo tsy nisy maty ny anoanana tsy nisy maty fa tany amin'ny tany hevitra koa nahitany zanak'Israely ny mana sy ny vatolampy ny kapohana dia nahita rano sy ny sakafo sy ny papelika sy ny sisa ry havana tian'Andriamanitra sy eo mihitsy hoe miaraka amiko nareo dia ekeko fa mandalo ady nareo fa tsy hitovy kosa tamin'ny adinareo tany Egypta ny adinareo dia navelan'Andriamanitra nandalo an'izay fahoriana izay zanak'Israely mba hahatonga ny zanak'Israely tsy hiverina any Egypta intsony tsy hisainsaina tsy ahatsiaro tsy alahelo tsy hananeritreritra hiverina any halleloia na dia mandalo ady ihany azy ao amin'Andriamanitra fa Andriamanitra eo nangataka papelika dia nahazo nangataka rano dia nahazo nisy mana teo halleloia zany androany te hitodika amintsika rehetrarehetra ianao aza taitra ianao aza velanakana anao tsy handroso ry havana malala ny ady eo anoloanao raha ozy izy ianao hoe zavy arakaraka ny vavahako dia mandalo ady dia zay ny antony tian'Andriamanitra ho fantatrao mihitsy io toerana misy anao io ary io le aty lavaka io le aty lavaka ho tsaronao amin'ny fotoana ianao ry havana manompo an'Andriamanitra ianao any aorinany dia mitady angatsitsika ianao na sanatrian'izany misy zavatra mitady havarinanao dia ho tsaronao io aty lavaka io ary atonga anao hiteny foana hoe Andriamanitra za tsy hiverina any Egypta satria tsaroko loatra ny mafy ny ainako tany Andriamanitra nge ry havana endre
sady Andriamanitra fitiavana izy. De nanomboka teo de hitantsika fa lanjalanjain'Andriamanitra na de niadiny lalovan'ny zanak'Israely azy. Hitantsika tsara fa nisy lalana manitsy efa nisy fotoana nitoriana tamintsika teto ny saritany ho anareo izay matadidy fa misy lalana manitsinitsy ry havana malala fa navilin'Andriamanitra ny lalana satria fantatr'Andriamanitra fa raha io ady amin'io lalana manitsy io misy fahavalo misy olona hanohitra ny zanak'Israely eo de tsy vitan'ny zanak'Israely niatrika an'io de naviliny. Zany hoe na de nisy ady aza de noferan'Andriamanitra le ady tsy navelany ho tahaka ny tany amin'ny tany Egipta fa ny tany navelan'Andriamanitra hitranga mba tonga ny zanak'Israely tsy te herika an'io Egipta io intsony. Mahereza tsika rehetrarehetra. Halleloia. Mahereza de aza atao manakana anao tsy handroso ny ady eo anoloanao. Mitodika kosa ho antsika izay efa natsoan'Andriamanitra efa tsy amin'izay toeran'izay tsony hoe vao manomboka manombo de misy ady mafy sy ny karazany fa ho antsika ry havana malala izay natsoan'Andriamanitra de zao. Mosesy ry havana rehefa natsoan'Andriamanitra izy de araka ny teniko anao teo ady anankiroa ngeza be ny teo aminy. Farao ady Mosesy fa ny zanak'Israely koa ry havana tena ady Mosesy Mosesy zany zao tena anankiroa. Farao fahavalo tsy maintsy ho resena fa ny zanak'Israely koa tena ady Mosesy foana. Ary ny zanak'Israely ry havana malala nanomboka teo amin'ny fotoana io de efa nanomboka monimmonina tamin'ny Mosesy fa tsika rehetra miara mahita fa tena tany hevitra nge ry havana nimonimmonina tamin'ny Mosesy foana ny zanak'Israely. Ady Mosesy mandra-pahafatin'ny Mosesy de adiny foana ny zanak'Israely. Ny Farao sy ny Egyptiana de tapitra teo amin'ny ranomasina mena. Rehefa nepita ny ranomasina mena ny zanak'Israely fantatsika ny tantara de nepita koa ny miaramila ny Egyptiana de sarona tao anaty rano tapitra teo ny adiny Mosesy momba ny Farao. Zany tena antsika mpanompon'Andriamanitra. Farao de endriky ny devoly, endriky ny zao tontolo zao, endriky ny fanahy izay mamatotra sy manimba ny fiainan'ny olona. Fa tsika ry havana rehefa atsoan'Andriamanitra tsika de ny devoly ry havana tena mora resena. Misy fetrany ihany tsy afaka manaraka anao mandramaty zany ny devoly. Fa misy ny fotoana io devoly io fahavalonao io zavatra rehetra mamatotra ny fiainanao io tsy hitanao tsony io. Potika io de rava ary tsy ahitanao mandrakizay tsony ianao. Fa zao nefa ny asa adiny ianao de nirahan'Andriamanitra ianao. Mbola manana zanak'Israely ianao reo entinao. Antsika rehetrarehetra mpanompon'Andriamanitra indraindray tsika Mosesy moa ry havana de voalazan'ny ten'Andriamanitra fa olona malemy fanahy indrindra tao anatin'ny Baiboly ary marina be le izy satria Mosesy isaky ny Mosesy nge ry havana tsy mba mibedibedy ny zanak'Israely zany tsy mba mibedibedy tsy mba masika fiteny. Jesosy ary mbola misy fotoana araka ny torintsika teto vaingana ihany koa masika fiteny fa Mosesy tsy mba hoe mitabataba be ny zanak'Israely na hoe masika fiteny na hoe mibedibedy satria izy olona malemy fanahy indrindra tato anaty Baiboly. Tsika reto mpanompon'Andriamanitra amin'izao fotoana zao zany tena faran'izay kely tena tsisy anoharana antsika koa ao anaty Baiboly de farak'izay tena hoe raha mihoatra amin'ny fahalemem-panahy Mosesy de tsy afaka mihoatra amin'izany akory tsika rehetrarehetra. Mosesy ry havana rehefa misy ady izy amin'ny zanak'Israely de lasa izy mitanena amin'Andriamanitra. Izy tsy mba miteny zany fa tonga de Jehova vonjeo ny olonao, Jehova mifona aminao fa zao ry havana malala ny zanak'Israely tsy nahay nanala loatra. Tsy nahay nanala loatra satria nahita mpanompon'Andriamanitra nalemy fanahy de tena naditra ihany koa. Tena naditra be nge ry havana ny zanak'Israely. Sasatry ny monimonina, sasatry ny voaringana, sasatry ny hiarany sabatra sy ny sisa satria be monimonina loatra ry havana. Fa ny zavatra malalako azy de zao ry havana malala rehefa maty amin'izay Mosesy satria ny faranan'Andriamanitra amin'izay ny andro Mosesy teo amin'ny 420 taona ndio izy Andriamanitra hoe ok zay fa tena hitako fa reraka ianao izy Andriamanitra. Andriamanitra koa mahafantatra ny fetra hoe hatreto ny fetra. Raha teo efa tonga teo amin'ny tana efa tazany zanak'Israely ny tany Kanana vao nalain'Andriamanitra amin'izay Mosesy ry havana. De ny toy ny tantara antsika moa tsy hamaky verset tsony fa mba hifampaherezantsika fotsiny ny toy ny tantara de nisy an'i Josoa amin'izay nandimby an'i Mosesy. De nidimbiasy ny Josoa Mosesy nampifindra tamin'i Mosesy daholo ny
ny zavatra rehetrarehetra nafindra tamin'ny Josoa daholo ny fitondranany zanak'Israely. Fa rehefa tonga atao amin'ny tany Kanana ry havana malala Josoa sy ny vahoakan'Israely izay tafiditra tany, dia izao ny zavatra notenenin'i Josoa: safidinareo anio izy izay hovidinareo, na hanompo an'i Jehovah ianareo na tsia, fa zaho sy ny ankohonako dia hanompo an'i Jehovah izahay. Ry havana malala, fantatro Josoa tsara fa nandritra ny 40 taona izay nihodinkodina amin'ny Mosesy niaraka tamin'ny zanak'Israely, betsaka ny zavatra nampianarin'i Mosesy andreo, betsaka ny zavatra efa hitandreo, ary olona efa tokony hafantatra an'Andriamanitra ireo zanak'Israely ireo ry havana. Fa teto amin'izay ohatrany tehiteny Josoa hoe tsisy ny nampianariko anareo intsony a, tsisy ny mbola tokony ho ampahafantariko anareo intsony, fa dia izao fotsiny a, safidy sisa nomeko anareo, hanompo ianareo sa tsy hanompo. Hitodika amin'ny ankohonako aho ozy Josoa satria reo no anahy, mbola hadidi kokoa ny ahatongavandreo any an-danitra, fa ianareo efa mahafantatra nareo izao, manana safidy. Ry havana malala, izay mivady dia eto mipetraka foana, mbola tsy Josoa aza izao. Ino moa mahatonga anahy miteny hoe mbola tsy Josoa? Izay ry havana tsy ny ankohonanay irery ny jerenay, fa mbola mitarika izay mba voatarika eto amin'izao fandaharana izao izahay. Dia araroty ry havana malala, araroty ny fotoana mbola ahafahanao mitombo, araroty ny fotoana mbola ahafahanao mandroso ara-panahy, mahafantatra an'Andriamanitra, mitombo ara-panahy, mitombo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra ry havana malala. Ekenao fa izay tsy malemy fanahy be ohatry amin'ny Mosesy, izay tsy mitovy amin'ny Mosesy. Misy fotoana izay tena miteny, misy fotoana izay mananatra, misy fotoana izay manitsy. Fa izao ry havana malala, tadidio, fa ho avy ny fotoana, araka ny teninay eto foana hoe raha tapaka ny connexion antsika dia tapitra hatreo izao fandaharana izao. Ary amin'izay fotoana izay dia mba ho averinay ny tenin'i Josoa manao hoe safidinareo anio izay ho tomponareo, na hanompo an'i Jehovah ianareo na tsia, fa izaho sy ny ankohonako dia hanompo an'i Jehovah izahay. Amin'izany fotoana izany efa lasa miverina, lasa maka ny toeran'i Josoa ho azy izay satria tapitra sanatria ny connexion ry havana malala. Mety tsy afaka hifandray intsony tsika, fa hatreto aloha dia mbola asan'i Mosesy no nataonay dia ny mitarika, mampafantatra, mananatra, manitsy, mitondra mavaka ny zavatra rehetrarehetra izay azonay atao dia atao. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra, mino aho fa nampahery antsika izay ten'Andriamanitra izay, samy mahery daholo isika rehetrarehetra izay efa natsoin'Andriamanitra. Ianao azakivy, adinao manodidina anao, ny devoly efa tsy renitsony ny adinao, tsy ny devoly izany intsony ny adintsika olona efa ato amin'Andriamanitra ry havana, farao efa marina anaty ranomasina. Fa ny manodidina anao dia adinao foana io, ary adinao io mandra-pahatonga an'i Jesosy eny amin'ilao ny lanitra, tahaka ny Mosesy, adin'ny Mosesy foana ny zanak'Israely mandra-pahafatiny. Ianao azakivy, misy fotoana ianao tena eo akaiky ianao mihitsy ny fahavalonao, ny adinao, ny fianakaviana na namana na olom-pantatra na olona tsy fantatro manodidina anao, mety manenjika anao na manesoeso anao amin'ny fivavahanao. Dia ianao aza mieritreritra hoe ho tapitra ireny, fa ireny tsy tapitra, manam-piavin'i Jesosy. Fa ianao mila mijoro, dia ianao mila mandroso. Fa ho avy ny fotoana, ho feran'Andriamanitra tahaka ny namerana tamin'i Mosesy koa io, hoe tapitra hatreto amin'izay, fa ho alaiko amin'izay ianareo. Voninahitra an'Andriamanitra irery ihany, mino aho fa nampahery anao izay ten'Andriamanitra izay. Aleluia, amen.